faly miarabantsika rehetra indray izahay amin'ity anio tia ao anatin'izao fandaran'izao ary faly miarabanao natratra ny pentecosta 2024 ny tenako bishop Patrick Andrenarivo no miarabantsika rehetra ny tokantrano sy amin'izay toerana rehetra andraisanao izao fandaran'izao. Manolotra araba-finaritra antsika rehetra koa ny tenako amin'ity anio ity ary arak'izay teny bishop izay moa dia tena faly izahay manolotra ny araba-finaritra anao manokana ao anatin'izao vanim-potoana ny Pentecôte izao izany. Tena révérend Faly Andrenarivo miaraka aminao ihany koa. Ia, nanana fotoantsika izay nandritra ny tapabolana révérend isakarivo tetsy Amaraiksa sy ny atoandro teny Tanjombato amin'ilay loha-hevitra tena mafonja dia mafonja hoe avelao ho adidiko izay rehetra ilainao. Eny bishop manaloatra ny tenenao izay hoe nana fotoantsika ary ny mahafinaritra atao anatin'ilay izy moa bishop dia arak'ilay efa niresantsika teto ihany fa isaky ny fotoana dia tena hoe misy zavatra tena manamarika azy tsirairay avy tsy hoe kory hoe fotoana ray dia na iny herinandro iny tena miavaka fa isaky ny fotoana moa tsy dia tena lava be ilay hariva kanefany misy zavatra tena entiny mihitsy sy fiantraikana goavana amin'ny fiainana tamin'ny olona rehetra izay nanatrika ilay fotoana. Maro be ny zavatra efa voazara tao anatin'izay tapabolana izay. Miresaka mikasika ny herin'Andriamanitra na ny ositra, miresaka mikasika ny fahasoavana, miresaka mikasika ny filazantsara, miresaka mikasika ny substance ara-panahy, miresaka mikasika ny fanatsoana ny olana zavatra anankiray ao amin'ny tontolo ara-panahy. Izany rehetrarehetra dia fomba entin'Andriamanitra, atoron'Andriamanitra antsika mba ahafahantsika miaina miaraka miadidian'Andriamanitra antsika, anehoan'Andriamanitra amintsika hoe tena zanantsika ary mieritreritra momba antsika izy. Marina loatra dia tena izy moa Andriamanitra tsy niteny fotsiny ny didy tamin'ny hoe amintsika zanany dia ohatrany hoe soratra fotsiny ilay izy tsy resaka hoe fampanantenana fa tena didiko ianao hoe fa tena hoe Andriamanitra tena mandray andraikitra mihitsy amin'ny zanany tsirairay avy ary tena sari-piaro mihitsy izy satria ny antony tsotra isika zanany no mitondra ny anarany sy ny voninahiny ary tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy izany hoe izay mahatonga mahitsika angamba no anaty soratra masina maro bishop milaza hoe ozy izy tsy avelako lotoko ny anarako izany hoe amin'ny fotoana izany ohatrany hoe isika izay mitondra ny anarany sy ny voninahiny ohatrany hoe manana fiaina manahirana dia tsy mety amin'Andriamanitra fa ohatrany hoe isika zany ohatrany hoe raha atao hoe tsorona zany izay moa fitempola azy hoe solontenan'i Kristy na koa hoe ambassadorn'ny lanitra mirepresenté fanjakan'Andriamanitra tsika etỳ an-tany izay mahatonga an'Andriamanitra karakara antsika sy mikolokolo antsika satria tsy resaka fotsiny hoe isika ohatrany hoe zanany dia ohatrany hoe mitondra titre hoe mifantatry ny olona ireny zanak'Andriamanitra fa ilay voninahiny ao ambadika ilay izy mihitsy. Tamin'ny herinandro teo zao tsika dia nivavaka ho an'ireo olona rehetra tian'ny olona hoentina mivavaka dia nentin'ny olona tany am-piangonana mihitsy ny sarin'ilay olona dia tena nivavaka ho an'ireny olona ireny sotra n'izany araka ny fitarihan'ny fanamasina dia beda be ny olona nahita fiovana tahaka ny hoe misy vady ilay ramatoa anankiray rehefa tesitra Jesosy izy dia lasa mivoaka ny trano dia any dia tsy mody raha tsy rapitsony iny sady mamitampona ary rehefa mody dia mandrava sy manimba zavatra ohatra tena mila avany tena manao izay tiany mihitsy izany dia avela fotsiny izy hanao izay tiany fa tsy hita izay hanaovana anazy dia na izy tsy hoe napitsony iny vao mody fa nanay ohatra hoe mody ihany izy fa efa madiva araina vao mody sy ny trano fa tao aoriana ilay nivavahana hoe eto aty ny sariny dia nivavaka dia nampianatra tenin'Andriamanitra moa azy tsy ho averiko eto ilay fampianarana fa lava dia lava ilay izy dia rehefa nampianatra dia zavatra nitranga taraiky ny fivoriana tamin'izay vao nirava ohatrany hoe zava-drehetra miara-miasa soa dia nody ilay ramatoa tany an-trano dia rangahy fa tesitra be fa maninona so vao motsy ohatrany satria somary taraiky kely izany fivoriana dia somary tara ilay ramatoa vao tonga tany an-trano tesitra be izy ilay rangahy dia rehefa nahita iny ilay ramatoa dia tsy taitra satria nisy zavatra izay nitoriana tany am-piangonana izay namiazy finoana toy io na handeha rehefa avy eo efa tsy misorontsony io fa miovy io dia lasa tokoa ilay rangahy nandeha dia ilay ramatoa zaho izy tsy haiko hoe ahoana fa tena tony dia tony tanteraka mihitsy ary tsy nanatahotra afaka tsy atsakary ny izy dia miverina tsotrany isan'andro hoe maraina vao mody sady mamo dia avy eo izy ilay ramatoa dia nanontany ay nga inao verina sady tsy efa mamindre zany so ianao io toy izy ilay rangahy ahoana moa tsy hiverina ary za tsoroko amin'ny za koa tsy hisorotoka tsony zany hoe raha tokony zany ohatrany hoe za vao mahay boboka toka fa mangaga fotry miverina va toy izy hoe za koa tsy hisorotoka zany tsony tena mampitolagaka ny fiasan'Andriamanitra fa tsy se foro ataonao mihitsy na ny kely ary
fa Andriamanitra manao ny zavatra rehetra. Raha ny témoignage moa be dia be bishop nandritra an'izay fotoana izay satria isan'andro misy témoignage foana ataon'ny olona na amin'ny resaka fahasalamana na fiovan'ny vady ohatran'ilay ramatoa teto zao tsaroako hoe ramatoa ohatran'ny hoe somary nanana fikorotanana izy tany anatin'ny kibony izany hoe ny tena marina nisy hémorragie moa izany ny tena nahazo azy mandeha raha foana dia efa tamin'ilay fotoana talata iny izy efa nieritreritra hoe tsy hoany satria matahotra hoe sao dia hipetraka ao am-piangonana dia ho feno raha dia ahoana ny atao dia ohatr'izany dia nefa ny zavatra nahaporisika anazy andana satria efa nanomboka teo amin'ny 2 volana teo zany nanana olana izy amin'ilay resaka kibony izay fa ny zavatra nitranga rehefa tonga ny fotoana ny talatana izy nanatrika fotoam-bavaka zavatra nitranga to dia ohatran'ireny popidiana reny tao anatin'ny kibony dia tsisy zavatra ohatran'ny hoe le toelena izaho izy efa nieritreritra mihitsy ho sahirana aty andro any dia ho feno kosa aty andro any dia ohatr'izay kanefa ny sitran'Andriamanitra izy tao anatin'ilay izy be dia be ny témoignage ny olona bishop ny olona izay ohatran'ny hoe nahazo marché dia efa tamin'ny 2015 efa nampanantena foana ilay olona ataontsika io dia efa nantany ilay olona dia feo raikitra kanjo nefa tsy nety raikitra mihitsy ilay izy 2015 izany hoe efa tamin'ny herintaona ilay izy fa ny zavatra nitranga nanatrika fotoana izy ny talatan'iny koa dia ny zavatra nitranga ny arivan'iny vao vita ilay fotoam-bavaka dia natsony ilay olona izy andao indray atao ilay izy efa teo zany efa niandro foana na ilay vadoka arozy izy efa kivy ratsy hoe fa ahoana koa ary ty ohatran'ny efa vonona zany ianao ilay zavatra kanjo ilay fampanantenan'ny olona tsy mety tanteraka foana raha tsy Andriamanitra niditra sehatra. Be dia be ny zavatra tena mitranga amin'ny fiainan'ny olona rehetra izay manatrika ary ity ny tena zavatra mahafinaritra moa zany mitombo isan'andro ilay olona manatrika ary tsy ombotsony mihitsy ny trano izany koa tsy midika aza makany ianao fa tena atreny mitohatra la tsara tena tsisy andehanana tsony mihitsy fa ary le etaeta ilay olona tonga manatry tena renao rehefa manao an'ilay fotoana rehefa mitoko tena mivava tena misy ohatrany hoe misy zavatra tian'ilay olona sotomina mazany mihitsy any aminao renao mihitsy hoe tangible be le fiasan'Andriamanitra sy ny zavatra izay ataon'Andriamanitra anatin'ny vahoaka ary tsy satria fotsiny izany fagagana tantaraina ianao izany fa raha resaka fanasitranana be da be mihitsy ny zavatra mitranga fa eto dia te resaka kely amintsika mikasika eny amin'ity fotoana isan-karivo ity hoe avelao adidiko izay rehetra ilainao. Andriamanitra tena vona hiadidy antsika mihitsy amin'ny lafiny rehetra mety tsy fantatra hoe efa ela ianao ny angona na ny vavaka na kristianina fa mety misy zavatra tena tsy mety miova mihitsy sady tsy mety ahazonao mihitsy mety misy aminareo zao any misy zao manoratra zao hoe zay zany dia mba mahita alizy amin'ny canal sat fa te anatrika mafalizy zay aty ampita-dranomasina misy ny hoe zay aty amin'ny faritany tsy mba misy ohatran'io nga aty isy ohatran'izany ho anareo le any amin'ny faritany reny isy ny fotoana io koa ohatran'io any amin'ny faritany tsy ho ely fa anareo ny ampita-dranomasina moa zany soratin'ny fangataham-bavaka ao dia alefa semail aminay na amin'ny Facebook fa hivavaka ao anao zay rehefa hivoaka ny CD mikasika izy ity fa zao aloha mbola tsy mamoaka mihitsy zay raha tsy efa vita mihitsy ny fotoana ray manontolo mihitsy dia hoita satria na kely fotsiny alainy ohatrany hitanao kely atao amin'ny fahitalavitra ohatrany kely fotsiny fa mbola tsy mamoaka anazy ray manontolo zay fa rehefa mivoaka le CD dia afaka manao commande ianao dia mividy mikasika alizy fa ny tiako tenena hoe Andriamanitra tena vonona hiadidy antsika tsirairay zao foana mantsy ny fijerin'ny olona hoe rehefa mafy ny fiainany dia zao fiten'ny olona hoe zan'Andriamanitra toetra amboarin'Andriamanitra fahaizan'Andriamanitra tefen'Andriamanitra ako dia lasa ohatrany hoe mandritry ny taona maro ilay olona tsy haintsony hoe inona mbola tefena amiko ty efa namboariny daholo na ny paoziny na ny fitafiny na ny fiteniny dia efa mandefitra hatramin'izay tsy tokony andeha ferana mihitsy aza ny sasan'izany fa dia tsy haintsony fa dia tsy mety miala ilay fahasahiranana satria tsy fantatry ny olona ntsony hoe inona faorina dia inona fizahatoetra fa dia izay mahasoa sisa ataon'Andriamanitra. Marina loatra ny tenao bishop ary betsaka mihitsy ny kristianina ohatra mifampitolona amin'izay tenenao zay tena hitako hoe mafonja tsara ihany angamba ny tenenina ampijery satria maro ny olona ary misy ary tsy hoe kory hoe vao nanompo ny tompo eotana fa misy efa 20 taona nanompo an'Andriamanitra dia mbola ao anatin'ny fizahatoetra foana ny sasany efa 10 taona 20 taona le fizahatoetra mbola ao foana mety tena angamba ny olona ke Abraham ary 520 taonako dia mety mieritreritra ny olona hoe ohatr'izay koa mandra-pahatonga anazy misy karazan-javatra ohatrany hoe
misy zavatra zany ohatrany hoe miraikitra fiainan'olona mampahoro fiainan'olona mandrapatonga ohatrany hoe any amin'Andriamanitra foana ny olana mahatonga ny fiainan'olona tsy mety hova mahatonga ny zavatra tsy mety tanteraka amin'ny fiainan'olona le zava-tsy ohatrany ilaina zany ohatrany hoe dépendre an'Andriamanitra satria ohatrany hoe Andriamanitra tsy te ame satria mahita anao ohatrany mbola anatin'ny mety hoe toetra manahirana koa ve sa ohatran'izay dia tsy mety hita Andriamanitra na hamototra zava-tsy anao ka le olana amin'le izy mihitsy dia ataoko hoe lova-tsofina anankiray zany amin'ny resaka fihavana dia ohatrany efa misy zavatra avy any tarazo tany aloha tany faharoa koa le fampianarana mihitsy misy zavatra zany rehefa tena averinao dinina toy izy anao hoe tsoatran'izao no izy tsy zao no tena to hoe vrai filazantsara fa voalohany indrindra azadino isika ny hoe zanak'Andriamanitra rehefa nanolo tena ho azy amin'ny fotoana no tonga zanak'Andriamanitra dia voalaza amin'ny baiboly fa olona vaovao tanteraka ianao hoy izay raha misy olona Kristy dia olona vaovao izy zany hoe efa lasa ny zavatra taloha ino le zavatra taloha le olona taloha efa lasa zao eto mihitsy le teboka tena tsara ho azony rehetrarehetra ao anatin'le olona taloha iny ny fiainana le fiainana ratsy sy antsoina hoe ota iny ota iny no mahatonga ozina fahantrana aretina fijaliana tsy voatery ny olona anankiray hoe ninana sakafo makarary no nahatonga azy narary tsy voatery ny olona anankiray hoe nanao adosoana nahatonga azy voaozina fa efa ao anatin'ny aretina sy ny ozina fahantrana sy ny fijaliana na dia mbola tsy nitranga tamin'ry ary izy na tamin'ry efa ao anaty le fahafatesana na koa le ozina sy le ratsy rehetra avy aiza avy amin'le ota avy taiza ota io zay lovana avy any amin'ny Adamo tsy misy hoe ratsy nataon'le olona ka nahatonga azy ho lasa mpanota fa ota vidzay nitorotoroana tamin'ny ota ahako zany hoe efa fiainana lovana io fahotana io dia io no mahatonga ny ratsy rehetrarehetra dia hoary tsara-tsaina hoe misy hazo anankiray zay voan'le hazo rehetra malovotra kely daholo na tonga dia lo azy na tsy tonga tena hoe mialehibe tsara koa dia lo azy dia minjera simba ho azy tsy le voany misy olana fa any amin'ny fakany any mihitsy no misy zavatra troan'le hazo na misy biby mamono dia mipotra ho azy aty amin'ny raviny sy aty amin'ny voany le izy dia le olona mieritreritra foana hoe ty le voany ty hoe za le marary ny olako za le mijaly ny olako za ty ngama misy ozina nefa ny tena misy fakany anankiray io sy antsoina hoe ota iny ota iny no nikambana tamin'ny raha olombelona ka natsoiny baiboly amin'ny Romana 5 hoe tena ny ota zany hoe tonga anankiray ny ota sy ny olombelona zay nefa nahatongavan'i Jesosy akan'izay ota zay tsy magaga reo ny baiboly amin'ny boky ny Korintiana voalohany nataon'Andriamanitra tao aminy itsika dozy amin'izay Paoly manazava azy misimisy kokoa niara-voaomby tamin'ny Kristy teo amin'ny azy fijaliana zany hoe niara-maty tamin'i Jesosy ao amin'ny boky ny Romana ihany Paoly manazava hoe fa fantatsika tsara hozy izy fa nitoetsika taloha na hoe le olona taloha dia niara-nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana hanimbana ny tena ny ota mba tsy hanompotsika ny ota itsony zany hoe izy tsy teny hoe mba tsy hanotatsika fa tsy hanompotsika ny ota itsony satria na hoe esklave le izy tsika tsy tompo-tsafidy fosy-polena dia teanao ny tsara za dia ny ratsy zay tsy sitrako ny ataoko satria nao misy zavatra ao anatoko ao tanao ohatrany hoe olona tapaka lalandra ohatra zany dia izy tsy te hitarazoka hoe hitarika ny tongona ny tanany tsy tiany fa tiany mba velo oatra lilana izy fa saingo zao misy zavatra ao tsy vita amin'ny baiko azy fa miazona le tanany sy tongony tsy afaka andeha zany hoe esklave le aretina le izy dia tahak'izay koa le ota io teanao ny tsara le olona tsy possible nefa satria ao le ratsy ao le ozina ao le aretina ao ny fijaliana dia ino no niara-nombona tamin'i Jesosy tamin'ny azy fijaliana dia amin'ny fotoanao mino famato anao Jesosy naka le enao sy le ota ary niaraka nombona tamin'ny teo amin'ny azy fijaliana dia inonao zay fa hoe ianao io ndraiky efa maty ary niarana levina taminy dia nitsangana tamin'ny maty ndray Jesosy dia amin'ny fotoanao mino fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty dia ony baiboly dia hovonjeny ianao ahoana ny mahavonjeny anao amin'izay esorina le olona ao anatinao le fanahy zany
dia ametrahana olona vaovao na hoe fanahy vaovao. Dia zay mahatonga zay miteny raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ilay olona izany tsy lehanao taloha intsony zany fa olona vaovao amin'izay. Dia ao anatin'ny olona vaovao io indray tsy fahafatesana intsony fa fiainan'Andriamanitra. Dia ao anatin'io fiainan'io misy fahasalamana, fiadanana, fanambinana, fahombiazana, fahavokarana, zay tsara rehetra avy amin'Andriamanitra no ao anatin'io. Ka tsy mila manao ny tsara ilay olona mba hanany zavatra tsara, fa efa ao anatiny ilay tsara. Tsy hoe manao marina izy mba ho ambinina, fa efa ao anatiny fanambinana. Tahaka ny olona hoe tsy voatery manao ny ratsy mba ho mpanota, tsy voatery hoe misakafo tsy dia tsara mba harary. Beda be nge ny olona tsy misakafo tsara nefa tsy marary. Fa io le olona ao anatiny loharan'io ao le fiainana na le fahafatesana. Ka eto ny tiako atongava ny minitra no tonga zanak'Andriamanitra dia efa ao anatinao le fiainan'Andriamanitra. Olona vaovao tanteraka ianao, tsisy tarazo le taloha intsony, tsisy hoe ozony hoe fijaliana hoe fahantrana dia nefa ianao mety hiteny zany ary ny fiainako zaoko. Zay mihitsy mahatonga Baiboly miteny hoe miovà amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo izay tsara sady akasitrahana ny marina. Zany hoe rehefa miova ny fisainanao, miova amin'iny ampifanarahanao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny zavatra mitranga ho hitanao amin'izay ny manifestation an'ilay izy. Satria izay fiovan-tsaina izay dia fiovan-tsaina avy amin'ilay zavatra inonao hoe ve za efa olona vaovao za nge zany tsisy aretiny, ty aretiny ty nge zany lainge. Amin'ny minitra tonga saina ohatran'izay ary miova ny fisainako. Dia tsarovy ilay tantara ilay zanak'adala, fa raha dingina anankiray natao ilay zanak'adala ho any an-trano, le rainy rehefa nitazy dia niazakazaka. Ianao mieritreritra hoe andehanao an'izao amin'ny minitra iny angana be ny fiasan'ny herin'Andriamanitra. Satria izy ny Baiboly hoe fa herin'Andriamanitra ho an'izay rehetra mino ilay izy. Ny minitra zany inonao zavatompoko ny zavatra vitan'Andriamanitra. Ianao vao eritreritra hetsika efa mitranga ilay izy. Tonga dia izay mifitranga ilay zavatra. Tsy mila hoe lasa nanao an'ny tenao vao ohatra ny telo izy, fa ny minitra no tonga saina. Ny tena dikany teny hoe filazantsara nge amin'ny teny grika dia hoe egelion, EUAGGE2LON, egelion. Dika izay dia hoe diso tsara loatra ka tsy mampino. Trop bon pour être vrai. Hoe zany koa ve dia mba hitombona. Ka raha mieritreritsika Andriamanitra hiadidy antsika, tsisy hidirany efortnao ilay izy. Fa tena Andriamanitra fotsiny tsotro zao avy amin'ny zavatra izay natao monsieur manifeste na mitranga eo amin'ny fiainanao. Mahafinaritra mihitsy ilay nanazavanao azy ary ohatry ny fandraisikely nisy fotoana manko ianao nampianatra tao anatin'le fotoana moa zany rahantsika hoe lenao le fanahanao le mpanota le novanao tamin'ny Adama mihitsy no efa maty. Fa tsy hoe kory hoe nezana ny sorona le mangalatra kely tao anatin'iny dia ohatra hoe dia nisoloana vaovao. Ary mahafinaritra moa ny filazan'ny bokin'ny Romana azy hoe ozy izy hoe tahaka nandovantsika n'izay fiainana, le fiainana avy amin'ny Adama zay tsisy hidirantsika nataony Adama fa nandova fahafatesantsika. Tahaka izay koa izy nataon'le anankiray dia tsy iza fa Jesosy. Ka raha le tamin'le anankiray miditra amin'ny fahafatesana amin'ny alalan'indray koa izao izy no ajakan'ny fiainana sy le fahamarinana. Dia zany eto le tepika satria andraindray lasa ohatra ny hoe fangaro ihany le tonga amin'le teninao bishop hoe ka tsy maintsy manao izao izay vao tahian'Andriamanitra ary indraindray tsika ohatra ny hoe tsika indray miconditionné ny tenantsika mba ho tahian'Andriamanitra tsika. Hoe mila manao an'izao ianao raha tsy manao an'izao Andriamanitra tsy hitanao. Ajanony mihitsy ty raha tsy zany tsy hitanao Andriamanitra, atsara io lainganao io, atsara ty ty ianao mila manao an'izao izay vao hitanao Andriamanitra. Dia farany tonga amin'ny tenao hoe ohatra ny hoe miandry foana inandray izao no tokony ataoko Andriamanitra, inandray izao ny endrasanao amiko. Ka any mihitsy ilay izy mifangaro ny tena vrai filazantsara sy ny lalàna. Satria betsaka loatra ny olona miteny hoe aza manao ny tena dia ho tahin'Andriamanitra, mbola tefen'Andriamanitra aloha ianao fa ianao mbola miavinavina, ianao mbola dia soron'Andriamanitra ilay avinavina zay ianao vao omeny an'ity. Tena mamelahy tonga dia iny tsy diso zany, tsy biblika zany zavatra zany. Ny ao anaty Baiboly araka ny Efesana toko voalohany dia ny fahatelo sy fahaefatra tsika samy mino Baiboly. Ozy hoe isorona ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra avy any an-danitra. Izany hoe tsy vao hita izy fa efa nita izy. Ny fitahim-panahy rehetra efa nomeny antsika. Ao ny zavatra rehetra zany efa nomeny antsika. Ao amin'i Jesosy Kristy, atsika efa ao aminy. Toy koa ny bokin'ny Romana, raha nomeny antsika ny zanany lahatokana. Tsy omena antsika miaraka maimaim-paona koa fa ny zavatra rehetra. Ka raha miantsika hoe amboarina lafo, mety tenenao hoe nampandeha ny olona nitsaka alohanay izy, vesaneta mavesatra ny valahanay, dia netina maki ny afo sy ny rano zay, dia nitondra neta amin'ny fitahina matetika zany. Marina zany anaty Baiboly zany. Salamo fahinam-Baiboly 1:10 manomboka amin'ny laza zany.
zanaka tiana no anarina faizana fa raha ohatra ka raha ohatra nareo satria nareo tsy zazasara dia zay no tonga nareo amaizana faizana inao tsara dikele teny faizana angena kapohana anaty baiboly any boky ny Hébreux milazana iny tsy resaka hoe kapohana amin'ny hazo na amena fahoriana tsy hinan-kanina fa miresaka izy hoe ny tena heviny amin'ny teny greka dia miresaka hoe fandrokevitra fanitsiana instruction no mena nareo na dia ratsy ary Jesosy malaza masoa ny zanakareo manao analavitra Andriamanitra misy zavatra nge tsy fatany zanantsika hoe ilainy fa tsika no mividy alezo azy misy zavatra tsy angatahany fa tsika manome alezo azy ririna tonga dia manome bodofotsy ianao ampivanyity bodofotsy sao dia mangatsika ralina fa tsy minatena zay mama mangatsika be zay afaka mena bodofotsy ray ve tisy tsy nanatraresona androany tisy aiza koa misy an'izany ary manao analavitra Andriamanitra dia Andriamanitra fijerintsika n'Andriamanitra ohatrany Andriamanitra mampatahotra be zany dia tsy maintsy misy zavatra ataontsika foana zay izy vao manao zavatra non mitondra fanandevozana zany filazantsara zany tsy ohatry zany le izy ho afahafana na fahan'ny Kristy anareo no zany mila avintsika tsara le izy hoe Andriamanitra tadio tsara mampianatra atsika ny ataony fa tsy mikapoka sy manino zany manamboatra lava mampijaly lava tsy zany ka tsy zany aloha zavatra inoko mety be da be ny tsy mitovy hevitra amiko fa zany ny zavatra inoko zany hitako anaty baiboly aizo anaty baiboly Jesosy miteny andana hitsio ny olona fosiny Jesosy andana ataovy mpianatro ny firenena rehetra ny fomba alovana olona dia tsy fanitsiana azy lava fa fampianarana azy andramo mandritra indray volana manaovy ianao torotena am-piangonana fanitsiny olona fotsiny ianao zao mila manao zao ianao zao fa tiako mazanao reraka lava ny olona mfarina ohatrany hoe inandray zao ny tsy mety ohatrany toroteny kobay foana ary izy nefa tsy zany fa raha tia hita olona iova ianao ampianaro azy ny tsara hitanao ianao olona ohatra zao dia tia ny tokony ataonao ianao ohatra zao dia tia ny tokony atao dia hogagy ianao fa natonga ny olona iova tsy fanitsiana sy kapoka fa fandrona sy fampianarana ka tiako atongavana amin'izany dia zao Andriamanitra tena vonona iadedy atsika ary tsy Andriamanitra ty mampijaly anao lava mizaha toetra anao lava mikapoka anao lava ty dia no tsara le olona nizaha toetra ao anaty baiboly fa ny fizaha toetra ny olona resaka tsy hoe resaka tsy ninan-kanina hery-taona na bokany trosa 20 taona 20 taona tsy afa-trosa mihitsy jereo i Abrahama Andriamanitra tsy nizaha toetra azy 5 taona indray mandeha ny Andriamanitra nizaha toetra azy tam'le omeo a Isaka fa 5 taona ny problème ny Abrahama fa tsy problème avany amin'Andriamanitra satria na ny zavatra nitranga tsy netin'iny Abrahama dia ino nataon'Andriamanitra nampianatra azy ary izy sitrana izy mino haka n'lay zanany io zay mivoakelinao ny lay dia jereo isao nisankitana dia rehefa nanisy izy toy hoe raha voisinao dia ohatranao nisan'ny zanaka ao zany Andriamanitra efa te amea zanaka fa izy ndraindray tsy mety mino ilay izy dia Andriamanitra aza nampianatra azy mba hahafaha maka ilay izy dia ohatr'izay koa tsika raha mampianatra zanaka dia hahatonga azy hazo ny asa tsara hahatonga azy ho tafita hanatokantrano sy fiainana mahafinaritra fa raha ohatra ka hoe avy amin'ny fantsiana sy gidagidina fanomena fiaina tsara aza alefa ny ampianarina tsoa ny zanaka ao fa raha tiatsika izy any na fiaina tsara dia ampianaro izy fa aza gidragidrana izy dia ohatr'izay koa Andriamanitra ny avitra ny ampianarina antsika tenin'Andriamanitra dia mba ahafahantsika tsika amin'izay no mampiasa ilay zavatra efa nomena antsika fa tsy hoe azoniko re tsy omeko anao ty amboariko aloha ianao dia efa hitako amin'izay ty andrazo re tsy omeko nay aloha tsy ohatran'izany ka ampianarina ianao dia rehefa avy eo ianao ihany makala izy ka ny antony akanesinao ny ampiangonana dia anoronanao hoe ary mpianarina anao hoe ity le izy zao ny fomba hakanao azy fa io efa anao ohatry ny zavatra ao an-trano anaovy ifalio hoano le izy dia exacta ohatr'izay ka ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika dia tsika miaina ny fiainana tsara feno fifaliana sy fiadanana zay no antony ty ray volany ty hoe avelao adidiko aseho an'Andriamanitra aminao hoe tsy ny eforinao le izy fa Andriamanitra afaka mamenao zavatra trop bon pour être vrai ty ny témoignage marana ko azy nisy raha matoa anakireo vehivavy anakireo tao am-piangonana ny mamany dia tena hoe tena tsy tsatsonjy anaovana azy manofo ratsy foana misy aloka manindry azy manaraka azy dia misorotoka foana hatrany amin'ny 3 maraina nefa raha matoa efa antitra mivoaka tamika mitady toka ohatrany misy namisavy fa taorina le torotena ampianaraka le hoe filazantsara le hoe eugélion zany hoe trop bon pour être vrai Andriamanitra ho anao zavatra aminao zay tsisy hidiranao mihitsy ary na ianao za tsy iny hoe tena marina ve ty na ianao za ho tsy iny hoe tena zany ve ty zavatra ty dia nivavaka ho an'ny olona rehefa avy eo tonga tany an-trano izy ny zavatra nitranga isan'andro izy mamako sy matora tsy alina be dia zao ny zavatra teneniko anazy zao izy mamy efa vaovao zany zao mamy zao hay dia ny zavatra nitranga natory isakaly io mamany fa tsy matoa fa tonga dia natory aloha be ary ny zavatra nitranga tsy nisorotoka ntsony le mama mandraky tiana aloha tsisy eforina ataony dia nanteny mama ve mbola manofa le misy zavatra manindra
aloko tsy nahita le aloka atsony izy iny nanomboka tamindriny tena le zavatra iny tsisy aloka atsony tsisy le zavatra malindro tsony tsy te hivoaka isorytoka atsony ozy anaraka andreny am-piangonina amin'izay tsisy ninona nataony nefa trop bon pour diosy izy mihitsy le vehivavy hoe pasteur ozy izy tena marina ve ty fa ohatra le teny mihitsy hoe trop bon pour être vrai fa za mihitsy nefa le izy ka tsofoko rano sady ianao ahita zavatra tsy hampinonao akory avy amin'Andriamanitra. Eny ary bishop fotoana antsika hoe efa madio tavitra fa dia manasanao zahay tia nandro tia indray manomboka talato zao aza-donoana amin'ny 10 ora sasany etsy am'raiksa alarobia amin'ny 10 sasany ary alakamisy amin'ny 10 sasany ary manasanao zay ho avy ao anatin'izay fotoan'izay satria inona efa ikasian'Andriamanitra amin'ny fiainanao ndraiksa moa amin'izay arivo izay fa raha toa ianao eny faritry ny tanjom-bato manodidina rehetrarehetra indray dia misy indray ny talata amin'ny 12 sasany ary ny alarobia indray amin'ny 2 sasany dia ny zoma amin'ny 12 sasany izany tongava fa tena azo antoka tanteraka fa tsy afaka nitsiova zany ny fiainanao tsy afaka nitsiova ny fiainanao tsy afaka nitsiova ho isan'ny olona ndray fijona vavolombelona ianao ary eta vokatra zay ny fotoana antsika efa dia manao velomanao izay mivady marary ny fahasoavan'Andriamanitra itomby be dabe amin'ny fiainantsika tsirairay avy veloma tampoka